Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio zoma fa 20 ny volana martsa 2024. Mbola andiniantsika ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny fizahantsotra ary andraikaka ankalantsika ny mofinaina dia izay hita ao amin'ny lioka toko 9:20 ka hatramin'ny 15:10. Dia mbola ho amintsika ny famindrapo sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika. Dia hiara ivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainay eo, indro misaotra sy miteranao izay ary mankalaza ny anaranao noho ny fitantananao ny fiainanay ka mbola nahatoy izao anay. Misaotranao izahay satria afaka mandray ny teninao ihany koa amin'izao andro vaovao izao. Misaotranao izay Tompo satria raha tsy ianao tokoa no niantso anay dia tsy ho hainay ny ahalala izay fandraisana ny teninao ary mitarika anay ho any amin'ny fahaverezan'ny fiainana fanahinay izany Tompo. Indro ankehitriny ary Tompo dia misaotranao koa izay noho ny mbola nahazoanay ny tombonandro, mbola ahafahanay ihany koa manatanteraka ny asa sy ny adidinay mandraikitra anay. Fa ankehitriny raha maka izao teninao izao dia mangataka fonana aminao Tompo noho ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamasinana teo anatrehanao. Fonanay aminao Tompo aoka mba tsy ho isainao ao anatin'ny bokon'ny fiainanay izany fa hanome famelan-keloka ho anay ianao. Raha handray ny teninao ary izay dia fianohy ny fanahy masina mba azahoanay mihevitra ny teny ary manaraka izany araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nangatahana izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Dia vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao ny hevitra ny fanoharana. Ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay nandre, nefa avy ny devoly ka nanaisitra ny teny tao am-pony, fandrao ino izy ka ho vonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay nandre, sady nandray ny teny tamin'ny hafaliana. Nefa tsy mba manapaka ireo fa mino vetivety ihany, koa amin'izay andro izay isehoan'ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay nandre, fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoha amin'ny faharetana. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jesosy Kristy ry havana rehefa manao fampianarana ho an'ny vahoaka dia matetika amin'ny alalan'ny fanoharana no anatanterahana izany fampianarana izany. Ary izany fanoharana izany no hitany fa mahamora ny azahoan'ny olona ny fampianarana bebe haingakaingana kokoa. Dia eto dia ilay fampianarana mahakasika ny famafazana vo dia ny tenin'Andriamanitra izany, mba handraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Izay no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity. Koa andeha raha omentsika loha hevitra izao mofinaina izao dia ataontsika hoe ilay vonafafy. Ny voalohany ho jerentsika amin'izany dia hoe ilay vonafafy tsy nahazoam-bokatra. Ary ny faharoa dia hoe ilay vonafafy nahazoana voka-tsoa. Raha hidirantsika ny voalohany dia hoe ilay vonafafy nahazoam-bokatra, tsy nahazoam-bokatra. Raha jerentsika ny eo amin'ny toko 12 ka hatreo amin'ny toko 14 dia milaza izay famafazana vo tany amin'ny toerana izay tsy mahavokatra. Dia rehefa oharina moa izany fanoharana izany moa dia apetraka eo amintsika olombelona hoe tenin'Andriamanitra no afafiny. Dia noho izany dia ho antsika olombelona no hamafazana izany teny izany.
raha vokatra izy, raha vary ohatra na vary dia eny amin'ny tany no hanao tao ny famafazana ny voa. Fa rehefa tenin'Andriamanitra kosa eto ny tena ho resahana amin'izay dia isika olombelona mihitsy ilay tany. Aniriana, any ampaniriana izany tenin'Andriamanitra izany. Koa ao anatin'ireto 15 ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny vakiana teto reto dia misy hoe nafafy teny amin'ny moron-dalana, teny ambonin'ny vatolampy sy teny amin'ny atsilo. Dia hita zany hoe tsy mahavokatra raha vokatra no zaraina fafy ao anatin'izany toerana izany. Dia toy izany koa tsika olombelona. Tsika olombelona dia samy manana ny toetra sy manana ny fanofononiny tsirairay. Fa nefany isika dia efa anisany telopolon'Andriamanitra, anisany zanak'Andriamanitra avokoa ary anisany natao hitoriana ny filazantsara. Jesosy Kristy raha nanafatra ny mpianatra tamin'izany fotoana nialany teto amin'izao tontolo izao dia niteny izy hoe mandehana ianareo eny amin'izao tontolo izao dia mitoria ny teny amin'ny olombelona rehetra. Izany hoe tsy misy fetra fa eran'izao na hatrany amin'ny farany kely na olona farany lehibe na eny amin'ny tany aiza na tany aiza dia natao ny tokony hitoriana ny filazantsara amin'izany toerana rehetrarehetra izany. Ka na amin'ny fotoana inona na amin'ny toerana toy inona izany na aiza dia efa nafarana isika hitory izany tenin'Andriamanitra izany, hampalala izany fanjakan'Andriamanitra izany, hampalala an'izany hoe Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalan'izany Jesosy Kristy izany. Koa ny adidintsika zany dia ny mitory ho amin'ny olombelona rehetra. Na hitantsika raha ny toetrany fa mety hoe any amin'ny toy ny tany karakaina tsy mety tsy haniry dia tsy anjarantsika manova olona fa Andriamanitra mandray mahay manova olona. Ary izy moa efa niteny hoe tsy tonga ho amin'ny olo-marina fa ho an'izay mpanota mibebaka. Ary raha misy olona miova fo ety ambonin'ny tany dia fifaliana lehibe ho any an-danitra. Koa aoka isika samy hanomana ny foamam-panahy antsika ho amin'ny fandraisana an'Andriamanitra, ho fandraisana izany tenin'Andriamanitra izany mba tena hiorom-paka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra ka hitarika antsika ho amin'ny zavatra tsara. Eny fa na dia ao anatin'ny fizahan-toetra ireo toerana samihafa ireo dia mety misy fizahan-toetra tsirairay avy ho an'ny olona. Mety ao ny fasairanana, ao ny ara-bola, ao ny mety ara-pianakaviana, ao ny mety aretina sy ny sisa samihafa dia mety hampihemotra. Ka raha tena tanolonaka ahafahana mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia ny fontsika dia tokony tsy hihemotra ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra mety hitranga fa hanao toy ireo mpanompon'Andriamanitra izay niara ny fitsapana maro samihafa fa nijoro tamin'ny finoana ka natoky fa misy ilay Jesosy Kristy izay efa nelo lalana antsika ho amin'ny fanadiovana antsika sy ny fitondrana ny helontsika ary indrindra fa izy ihany koa no mitondra antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Koa raha voalaza eto amin'ireto 12 ka hatramin'ny 14 reto izany dia hita fa tsy tafita hatramin'ny farany ilay fitazomana ny tenin'Andriamanitra satria toa lasa mety ho fiainana eo amin'izao tontolo izao ihany no tena fiainan'ilay olona fa manao fombafomba fotsiny ny mankany ny mivavaka ary izany no mahatonga an'ilay hoe tsy mipetraka ilay fitoriana fa lasa fomba fotsiny ilay izy ka tsy mahafaka miheno sy mandray ny tenin'Andriamanitra marina ny olona. Fa ny faharoa dia hoe ny vonafafy na voka-tsoa. Dia araka izay hoe nahazoana voka-tsoa izay dia tsara. Raha mpamboly ianao dia hoe iny fa niakatra nahavoly vary betsaka tamin'ity taona ity fa tsara ny vokatra. Niakatra betsaka ny
ny fahavokaran'ny vary na ny anana sy ny legioma sy ny rehetrarehetra. Zay izy raha amin'ny fiainana jerena amin'ny fanoharana amin'ny zava-misy. No amin'ny fitoriana ny filazantsara azy indray kosa dia inona no hitsapana handrefesana hoe voafafy tamin'ny tena tsara tokoa ilay tenin'Andriamanitra de zao: ny olona izay tena mandray ny tenin'Andriamanitra, miaina sy mampiasa izany dia ain'Andriamanitra foana ny miaro sy ny mitantana izany fiainan'izany olona tena mandray tsara ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manome aina ary na inona zavatra sedraina ao anatin'ny fiainana, rehefa mino sy matoky ianao mametraka ny fitokisanao amin'Andriamanitra, na eo ny zavatra mety manahirana anao sy mahasarotra ny fiainanao de fantaro fa rehefa tena miorina ao anatrehan'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary izy manana hevitra izay hitondrana ny fiainantsika tsirairay avy, de ilay hevitra mahatonga fiadanana zany. Koa raha tiantsika zany ny hampiorina ny finoantsika eo anatrehan'ny fizahan-toetra sy ny zavatra maro izay mety hisy eo amintsika de zao: ny 5:10 de manambara fa hoe izay mandreny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Izany hoe manana faharetana ny olona izay mandray izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fo marina sy tsara. Ary noho izany indrindra dia aoka samy hahatsapa ny tsirairay avy, fa ny fivavahana sy ny finoana dia tsy atao ara-pahazarana fa atao araka an'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary tsarovy ry havana fa izay tena mitandrina izany tenin'Andriamanitra izany dia omen'Andriamanitra toky sy fanantenana lehibe. Hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 3:10 izay manao hoe: satria izay mitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao amin'ny ho voavonjy amin'ny andron'ny fakapanahy izay efa hiaritra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Zany hoe na inona fizahan-toetra izay tsy maintsy handalo eo amin'ny fiainanao de efa mahazo matoky ianao fa efa hiaro anao ilay Andriamanitra Jesosy Kristy, hiaro anao izy amin'ny fotoana izay hatongavany izany fakapanahy zany, fa tsy maintsy handalo eo amin'izao tontolo izao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay izany fizahan-toetra izany. Ka rehefa mino ianao, rehefa mitandrina marina izany tenin'Andriamanitra izany dia aza manana fa ny Tompo efa nameza amin'ny fampanantenana lehibe zany de ny mba hiaro anao amin'ny fiainana rehetra. Ry hava-malala, meteza ary ianao tany lonaka, tany tsara mba ahafahana mamafy izany de ny tenin'Andriamanitra izany ao aminao mba ahazahoanao miandray azany amin'ny tena tsara sy sitrak'Andriamanitra. Manana faharetana ary mivavaka aza mitsahatra, aza miova araka ny teny faneva izay hijoroantsika amin'izao efa taona manaraka izao indray. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amen. Mbola iry vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, indro mahatsiaro mianatra tokoa izahay eo anatrehan'ny teninao satria tsy feno ny fahataterahanay. Mahatsiaro izay Tompo hoe tena ho tany lonaka sy tsara tokoa ve ny foamam-panahinay handray izany teninao izany. Ianao efa namafy ny teninao ary izahay dia efa maheno izany teninao izany. Ary fahenoana ny teninao indrindra Tompo mampiasa ny saina satria indraindray toa mety tsy ho voaray anay araka ny tokony ho izy tokoa izany ary tsy tanterakay araka ny sitraponao. Ifona anay izany Tompo fa nampianarinao izay tamin'ity andron'ity hoe mila tena
manana faharetana sy miorina tsara tokoa zay ao anatin'izany fandraisana ny teninao zany. Mila mampiseho amin'izao tontolo izao zay Tompo fa mahay mandray araka ny sitraponao izany famafasana ny teninao zany, ary indrindra koa fa tokony ho adidinay sy andraikitra ihany koa ny manaparitaka izany ho amin'ny olombelona rehetra. Tompo, kely ny finoanay koa dia mangataka aminao zay ny mba hampitomboanao izany finoana izany, ahafahanay manatanteraka izany asa sanao omenao anay izany. Mangataka aminao zay Tompo mba tena ho feno heriny sy mifanahy masina tokoa eo anapitrehan'izany fanatanterahana izany fitoriana ny teninao sy ny fanambarana ny teninao amin'ny olombelona rehetra izany. Ao Tompo ny ezaka nataon'ny FJKM ny fotoso filazantsara ny nosy Madagasikara, dia mangataka mandrakarivo zay Tompo mba tena ho tanteraky ny mpitondra fivavahana sy ny kristianina rehetra eto amin'izao firenena izao izany asa lehibe ho fitoriana ny filazantsara izany, ary mba ho maro tokoa ny tanolonaka izay afaka mandray izany teny izany, dia ireo olombelona izay miova fo sy vonona ny hanaradianao amin'ny tena finoana marina. Indro ankehitriny ary Tompo dia apetraka aminao izany vavaka izany, ary mbola mangataka aminao ihany koa izahay ny mbola hitahinao ny fiainanay tsirairay avy amin'ity tontolo andro anio ity. Ianao Tompo mahalala ny hevitra hitondrana anay ka dia aoka samy ahita fahasoavana sy ny fiadanana avy aminao izahay. Izany vavaka izany ary Tompo dia mbola kamanay amin'ilay vavaka tsara indrindra izay nampianarinao manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay anio izay hanina sahaza anay, ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika afaka nihaona teto nandray izay mofinaina tamin'ity andro anio izay. Raisa amin'ny finoana sy fanantenana raha ny tsodrano izay atolotr'Andriamanitra antsika. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa miantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa miaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Oh